ny antoko marina rehefa nandinika sy namakafaka ny fiainam-pirenena sy ny zava-misy iainany malagasy ankehitriny dia voalohany mahatsapa fa mila fanovana narapaka ny firenena, mahatra olo marina isika, mahatra olo-pirenena sy mpanao politika ary-mpitondra manam-panasy fahendrena na sonom-piarabelona. Tsy misy afaka anova raha tsy miova, ary sarotra ny manarina raha tsy an'olo marina. Faharoa, resy lahatra ny antoko marina fa teo amin'ny tantara hatrany amin'ny repoblika voalohany ka hatramin'izao ny fifidianana dia tsy tena nahafaha-vahoaka malagasy nanao ny fanovana tiano natao. Izay eo amin'ny fitondrana hatrany no mahazo tompony amin'ny fifidianana, satria androm-panjakana sy rafitra azo ny baikona sy lalaovina no ny karakara sy ny tsara ireny fifidianana ireny. Noho izany mialohan'ny everana anaovana fifidianana dia takin'ny antoko marina ireto fepetrireto. Voalohany, fanavaozana manontolo ny lisy mpifidianana ka filoha-popotany voafidin'ny vahoaka mivantana no hitarika amin'ny fanaovana an'izany eny ifotony. Ny lisitra mivoaka avy eny ifotony ny omen-kasina raha sanatria misy fiovanana ny lisitra voadika avy any amin'ny distrikta. Fanavaozana manontolo ireo rafitra mikarakara sy ny tsara fifidianana ka ahena raha-tsy azo atao na foanana mihitsy aza ny fisirin'ny olony fitondrana amin'ireny mba hanana ny fahaleovantena tanteraka amin'ny fanapahan-kevitra sy hanafoanana ny tsindry avy amin'ny mpitondra. Fandrafetana lalàna vaovao ny fifidianana manome antoka fifidianana madio, marina, manome hasina ny fahafahana amin'ny safidy malalaka sady mampitovy lenta ireo mpilatsaka hofidiana. Fametrahana loha ranom-bola avy amin'ny malagasy madiodio hikarakarana ny fifidianana mba hialana ny fitsabahan'ny vahiny amin'ny raharahan'ny malagasy toa mahavery asina amin'ny fiandrianam-pirenena. Fandrafetana lalàna mifery fambatsim-bola ny fampielezan-kevitra ataon'ny mpilatsaka hofidiana mba tsy ho sanatry fifidianana no atao fa tena fifidianana. Rehefa mahazo antoka ny olom-pirenena fa afaka manao fanovana amin'ny alalan'ny fifidianana izy, tsy hidina an-dalambe intsony. Ny fidinana an-dalambe ma tsy sisa no amin'ny lalana hitany teo aloha rehefa tratra ny feta tsy azo ny oarana. Fahatelo, manao antsoavy ny antoko marina amin'ny olom-pirenena, ny vondron'ny olom-pirenena rehetra fa fotoana izao. Aoka isika malagasy no handray an-tanana amin'ny fiainam-pirenena malagasy. Tsy azo ialana intsony ny fifanantonana eo amin'ny samy malagasy. Tsy azo ipovirana ny fifampidiniana. Tsy maintsy manapa-kevitra iombonana isika manoloana ny olana samihafa sy disadisa misy amin'izao fotoana izao. Fanapa-kevitra miainga amin'ny antonontrezaka, mizotra makany amin'ny lavitrezaka ny raisina, ka ny lafim-piainan'ny firenena manontolo ny diniana amin'izany. Resaka toe-karena, ohatra ny vola, ny harena-kibon'ny tany, fampandrosoana ny tantsara, ny zone économique spéciale ary ny fananantany. Ny sosialy, tafiditra amin'izany tsy fanjarian-tsakafo, ny olana sindikaty samihafa. Ny kolotsaina, ny politika anatiny sy ivelany, anisan'izany ohatra mikasika an'ireo nosy malagasy, ny fiandrianam-pirenena ary ny rafi-pitondrana sahaza malagasy. Ny fanapa-kevitra mivoaka amin'izany no arafitra hodiana sy velorano samy malagasy hifamatorany olom-pirenena sy rehetra izay mevitra hitondra. Fahaefatra, ny antoko marina dia nanapa-kevitra fa handray anjara midinika rehetra hifanaovany samy malagasy ahatongavana amin'izany fanovana sy fiovana raha-paka takin'izany ka volona hitondra ny heviny amin'ireny sehatra ireny ho fampandrosoana ny firenena raha manana. Ny marina tsy mba maty natao androany 7 septambra 2024.